sambatra ny vahoaka malagasy na miaina amin'ny vola €100 isam-bolana azy ho ny filoha Andry Rajoelina tao amin'ny fandaharany fahitalavitra TV5 Monde omaly. Mety tsy mihinana fromage ny malagasy fa mihinam-bary, mety tsy mihinana caviar fa mihinana henomby ho iatrany filoha Andry Rajoelina. Nampiseho ny tsy fankatoavana ny tarehimarika fandrefesana ny tahany fahantrana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena moa ny filohampirenena nandritra io fivahinianana tao amin'ny TV5 Monde Afrique ho an'ny omaly io. Tatra izay sy ny fintin'izay ary. Tsy mitovy ny fomba fandrefesana ny tany fahantrana maneran-tany sy anatin'ny firenena iray ho ny filoha Andry Rajoelina tao amin'ny TV5 Monde omaly raha nanasokajy an'i Madagasikara ho isan'ireo firenena folo mahantra indrindra maneran-tany ny mpanao gazetiny ity fahitalavitra vahiny ity. Figure parmi les 10 pays les plus pauvres au monde avec plus de 75% de la population vivant sous le seuil de pauvreté à l'intérieur des terres. Beaucoup ne mangent qu'un repas par jour. À quand une réponse d'urgence pour peut-être un jour une souveraineté alimentaire? Vous savez, il y a toujours des chiffres qu'on essaie de caler et de mettre dans notre tête, dans la tête de la population. Vous savez, les systèmes de mesure de la pauvreté au niveau international et au niveau local n'est pas pareil. Et quels sont vos chiffres alors? Noraisiny filoha Andry Rajoelina ohatra ny tansaha malagasy any ambanivohitra izay ambarany fa mandray izy €100 na 10 hetsy ariary isam-bolana kanefa sambatra kokoa noho ny vazaha any Eropa izay mandray €600 na 3 tapitrisa na 15 millions de francs isam-bolana. Il y a peut-être quelqu'un en Europe qui pourrait toucher €600 ou le SMIC, je ne sais pas, c'est 1200 € ou un peu moins ou un peu plus actuellement, mais qui vit dans la pauvreté. Mais à Madagascar, quelqu'un qui touche les paysans qui n'ont pas de lumière, qui vivent chez eux dans la campagne, mais ils sont heureux. S'ils touchent €100, ils sont heureux. Donc les baromètres de mesure ne sont pas pareils. Mbola mafisy ny filoha Andry Rajoelina fa mihinam-bary sy henomby ny malagasy na tsy mihinana fromage sy caviar toy ny vazaha azy. Mais aujourd'hui on mange peut-être pas assez. On mange pas du fromage, mais on mange du riz. On mange peut-être pas du caviar, mais on mange des zébus. Donc chacun a leur zone de confort. Na izany aza niaiky ny filoha Andry Rajoelina fa mahantra ny tatsaha izay mandrafitra ny 20 isan-jato ny vahoaka malagasy. Efa misy anefa ho izy ny drafitra aroson'ny fitondram-panjakana ampitomboana ny vokatra ireo tantsaha. Effectivement, on doit aider nos populations. Et nous avons une arme aujourd'hui pour combattre cette pauvreté. Pour que l'ensemble des Malagasy puissent manger à sa faim, comme vous le dites, ce que nous sommes en train de faire. Et ça me tient particulièrement à cœur, c'est la transformation agricole. Et ça, c'est une arme pour combattre la pauvreté à Madagascar. Nos paysans sont pauvres, puisque leur méthode de culture, c'est encore artisanal. Donc nous allons, pour transformer notre pays, nous allons aider nos agriculteurs à augmenter le rendement à l'hectare, passant de 3 tonnes à l'hectare aujourd'hui, allant jusqu'à 8 tonnes, voire même 12 tonnes, c'est-à-dire tripler, voire même quadrupler leur production. Pour ce faire, donc, on va se donner les moyens pour aider les agriculteurs en mécanisant justement leur méthodologie de plantation, mais également afin qu'ils puissent avoir accès aux engrais et aux semences améliorées. Laza moa ny mpanao gazetiny TV5 Monde Afrique fa mahery ny 570 isan-jato ny malagasy no miaina ao anatin'ny fahantrana lalina ary indray mandeha isan'andro ihany no misakafo. Fahatsy voalohany izao fa efa fanefa ny filoha Andry Rajoelina no tsy manaiky ny fahamarinana ny tarehimarika mikasika ny tahany fahantrana eto Madagasikara. Ny tarehimarika avy amin'ny banky iraisam-pirenena sy ny PNUD ihany no ekeny amin'ny famoahana ny tahany fahantrana na ny taux de pauvreté eto Madagasikara ho ny filohampirenena Andry Rajoelina tao amin'ny fandaharana tao amin'ny televiziona malagasy ny 6 desambra 2024. Ho an'ny omaly indray nefa dia laza ny filohampirenena fa tsy mitovy ny fomba fandrefesana ny tahany fahantrana maneran-tany sy ny ao anatin'ny firenena iray. Tojo Rabefaritra eo amin'ny sariny Andry Rabesaotra.
diso ny tarehimarika mikasika ny fahantrana eto Madagasikara navoaka ny mpanao gazety Gasikara Fenisoa ho ny filohampirenena Andry Rajoelina nandritra ny fandarana manokana any Iran tamin'ny mpanao gazety malagasy ny 12 Jolay 2024. Ankehitriny efa taona sy tapany aty aoriana ny tantanana ao Madagasikara 220 isanjato ny tany fahantrana tena manaiky mihitsy ny venao andreo tamirmaka izay avoakan'ny Banque mondiale reo tena tsara ny miresaka tarehimarika Gasikara fa tsy fantatro hoe sitinina no nangalanao an'le chiffre anao mitabe Banque mondiale andre matofilo dia tonga dia mahita diso ny chiffre anao fa tandremo fa misy fake koa reny indraindray diso le 82%. Mbola no amafisy ny mpanao gazety ny fahitalavitra vahiny France 24 anefa io tarehimarika ny banky iraisam-pirenena io nandritra ny resaka ny fanaovan'izy ireo tamin'ny filoha Andry Rajoelina ny 18 Oktobra 2024. Niakatra 1.20 isanjato ny tany fahantrana eto Madagasikara tamin'ny 2.24 araka ny tarehimarika ny banky iraisam-pirenena ho ny mpanao gazety ny France 24. Mbola tsy nanaiky an'io tarehimarika io indray ihany koa ny filoha Andry Rajoelina tamin'izay. Alors je vais en venir à votre bilan. Si on regarde les indicateurs économiques et sociaux, on voit que le taux de pauvreté a augmenté, 81% selon la Banque mondiale en 2022. Le niveau des inégalités a augmenté selon des classements. Le taux d'inflation au-delà de 10%, coupure d'eau, coupure de courant. C'est difficile de se dire que le bilan est positif, Ange Razoel, non ? Alors ça, c'est votre perception, mais ce sont les indicateurs. La réalité est tout autre. Ny 3 Desambra 2024 indray dia namoaka tarehimarika tao amin'ny tranokalany ny Watson famitana laharana voalohany amin'ny firenena mahantra indrindra maneran-tany Madagasikara raha mihoatra amin'ny firenena 710 mahatratra 20.3 isanjato ny vahoaka malagasy no miaina amin'ny vola latsaky ny $2.5 isanandro, izany hoe latsaky ny iray alina ariary izay marojefo ny karama farany ambany raisy ny sambatan'olona sokajino mahantra napetraka ny banky iraisam-pirenena nanomboka ny taona 2024. Nandà io fisokajina ny Madagasikara ho firenena mahantra indrindra maneran-tany io indray ihany koa ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina nandritra ny fivahinianana tao amin'ny fandarana tao amin'ny fahitalavim-panjakana TVM sy RNM ny 6 Desambra 2024. Ny tarehimarika ny banky iraisam-pirenena sy ny PNUD ihany no ekeny ho ny filoha Andry Rajoelina tamin'izay. Source iangatsika dia ny avy amin'ny Banque mondiale sy ny avy amin'ny PNUD ihany. Rehefa reo miteny dia eketsika. Fa misy source aparitaka eny amin'ny tambazotra. Ary eo no mila mitandrina antsika satria be dia be no mamafy lainga, be dia be no mamorona chiffre, ary be dia be ihany koa no milaza fa mpanao gazety fa manao an'izay mety hoe classement tia napetraka zay. Omaly 14 Aprily 2024 indray anefa dia tsy manaiky ny marojefo iraisam-pirenena mikasika ny tany fahantrana eto Madagasikara ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Tsy mitovy hoy izy ny fomba fandrefesana ny tany fahantrana maneran-tany sy ny ao anatin'ny firenena iray. Car figure parmi les 10 pays les plus pauvres au monde, avec plus de 75% de la population vivant sous le seuil de pauvreté. À l'intérieur des terres, beaucoup ne mangent qu'un repas par jour. À quand une réponse d'urgence pour peut-être un jour une souveraineté alimentaire? Vous savez, il y a toujours des chiffres qu'on essaie de caler et de mettre dans notre tête, dans la tête de la population. Vous savez, les systèmes de mesure de la pauvreté au niveau international et au niveau local n'est pas pareil. Et quels sont vos chiffres alors? Raha ny tatitry ny fanadihadiana momba ny taham-pahantrana eto Madagasikara nandritra ny 10 taona nanomboka ny taona 2024 hatramin'ny 2024 ary navoaka ny banky iraisam-pirenena ny 20 Febroary 2024 moa dia sokajina ho mahantra ny 5.70 isanjato ny malagasy tamin'ny taona 2024 satria tsy manana fidiram-bola mihoatra ny $1.7 isan'olona isanandro izay marojefo ny karama farany ambany raisy ny sambatan'olona sokajina ho mahantra.
fa adihevitra ambanilentana dia mba médiocre ny mbola anaovana adihevitra mafirenena mahantra indrindra maneran-tany any Madagasikara ho ny mpahay toe-karena sady mpikambana ao amin'ny firaisamonim-pirenena Hery Rason androany. Na laharana faharoa na fahatelo na faefatra na fahadimy ny toerana misy any Madagasikara ho izy dia firenena mahantra i Madagasikara. Tsy mahagaga ihany nefa ny valiteny nomeny filoham-pirenena Andry Rajoelina tao amin'ny fahitalavitra TV5 Monde satria tsy maintsy miaro ny fotoam-piasana izy hoy Hery Rason. Eo amin'ny sariny Ezekiel Malala. Samihafa ny tena zavamisy eto Madagasikara sy ny fahitan'ny filoham-pirenena ny zavamisy eto Madagasikara raha ireny valiteniny tamin'ny fandaharana tao amin'ny fahitalavitra TV5 Monde omaly ireny hoy ny mpahay toe-karena sady mpikambana ao amin'ny firaisamonim-pirenena Hery Rason androany. Normal ny réaction satria izy miaro ny mondany fa rehefa jerena nefa ny réalité dia hitako hoe samihafa tokoa ny zavamisy hita ny filoham-pirenena sy mety hoe misy tokoa. Na ny fampiarana ny karama farany ambany 10 alina sy 4 hetsy ariary aza tsy mety voahaja ny Madagasikara akory hoy Hery Rason. Mampampahay toe-karena anahy aloha zany dia tsotra ny valiny na hoe salaire minimum d'embauche angamba aloha ny référence na ny hoe nohatra nakana tamin'ny voalohany le izy dia ny teny voalohany mahakasika an'iny dia ny hoe 250 000 ariary ny salaire minimum d'embauche amin'izao fotoana izao fa nefany mbola tsy vitantsika nampiatra an'izay araka ny tokony izy ary fa misy tilim-panjakana maro nametraka an'ilay izy fa tsy vitantsika nampiatra an'ilay izy. Marina fa samy manana ny fahefa-mivediny ny mponina amin'ny firenena tsirairay avy saingy ny zava-misy marina dia mahantra ny malagasy raha raisina fotsiny ny maridrefin'ny karama farany ambany raisiny isam-batan'olona iray $5 isan'andro napetraka ny banky iraisam-pirenena hoy Hery Rason. Mety marina tokoa fa misy ny parité des pouvoirs d'achat mety samy manana ny vidin'ny fotoam-paina aty Madagasikara tsy mitovy amin'ny vidin'ny fotoam-paina any amin'ny firenena-kafa na zany zany efa hita fa mahantra ny malagasy ary ny atotanisa ny banky iraisam-pirenena dia manamarina izany tsy midina ilay izy fa miakatra ny isan'ny mponina izay manana ny fidiram-bola lasaka ny $7 isan'andro. Izy hoe zany hoe $7 isan'andro zany ka na dia hoe izay fotsiny ara no ahafahantsika maka ohatra dia ampiana ny parité des pouvoirs d'achat dia efa hita hoe tena mahantra malagasy ary mahantra izy. Izay ngamba ny zavamisy hoe tena mahantra ilay olona ary adihevitra tsy fiafarana ilay izy. Tsy azo lavina koa nefa fa misy ny sokajin'olona tena manan-karena eto Madagasikara izay manana an'ireny fiara raitra dia raitra ireny kanefa etsy ankila ny 20% isanjaton'ny malagasy dia mahantra hoy Hery Rason. Fa ny zavatra marina kosa aloha dia misy ny disparité na hoe misy elanelana eo amin'ny mahantra sy manan-karena. Ny manan-karena dia mitombo hatrany ny arena ary izay arena misy izay mampahatonga antsika mahita ny fiara tsy mataho-dalana eraky Madagasikara tsy ny olona rehetrarehetra manana reny kanefa koa ny 20% isanjato izay drazadraina ankehitriny io dia miaina amina tontolo tsy mitovy amintsika. Na laharana fahafiry na fahafiry nefa ny toerana misy amin'ny Madagasikara dia mahantra sy fahadiranova ity firenena ity hoy Hery Rason. Adihevitra ambany lenta hoy ity mpahay toe-karena ity ny resabe atao mihoatra an'izay. Fa ny zavatra misy na voalohany na faharoa na fahatelo na fahaefatra na fahadimy mahantra eran-tany Madagasikara dia mbola mahantra foana ihany zany. Izany atao hoe débat de médiocrité. Teboka tsara no resahan'ny filoham-pirenena tao anatin'ny fandaharana nataony tamin'ny fahitalavitra vahiny io ny filazan'ny filoham-pirenena fa tokony hanamafy ny fanampiana ny tantsaha ny fanjakana. Efa tara loatra nefa fahatsapan'ny filoham-pirenena ny lahara-pahamehana eto Madagasikara io hoy Hery Rason. Hitako hoe teboka tsara anankiray hoe manaiky izy hoe zava-dehibe ary tokony atao lahara-pahamehana ny fampitomboana ny vokatra any ambanivohitra zany production agricole rendement agricole fa efa manda ray tapany izay zany ngamba nadevo nanaiky an'izay zavatra izay ny ankehitriny hitako hoe mety efa somary tara loatra ilay izy tokony afainganana noho izany fanantanterahana zay lahara-pahamehana zay satria efa marary ho an'ireo 20% isanjato ireo. Raha tena te hitsinjo an'ireo malagasy 20% isanjato tantsaha nefa ny fanjakana dia tokony hijery akaiky an'io-mbola fanomezana ny fanafarana vary avy any ivelany io hoy Hery Rason. Tina Resamanan, président du syndicat des industries de Madagascar, sera l'invité de Douas Éléonore dans l'émission Le Briefing du dimanche 27 avril à 19h. Thème de l'émission, bilan et perspectives de la COI.
Le briefing, rendez-vous ce dimanche 27 avril à 19h. Amin'ny teny français araka izay fampahafantarana izay no anaranao ny fandaharana le briefing eto amin'ny RTL Madagasikara ny alady ho avy izao amin'ny 7 ariva vahiny ao anatin'izany moa ny filohan'ny syndicat ny industrie eto Madagasikara. Ho toizantsika kosa ny antsibriam-baovao. Everiny filoha frantsay ho toy ny tany malemy mora anorenam-pangady Madagasikara matoa sanylaza ampabe maso ny faniriny hitrandraka arena kibony tany misy ny terra reto amintsika ny filoha frantsay Emmanuel Macron araka ny nambarany nandritra ny fitsidiham-panjakana ny tanterahany eto Madagasikara ny 13 aprily lasa teo raha ny faneho-kevitra nentiny Serge Zafmaova androany efa voataka tany Niger amin'ny fitrandrahana uranium misy io terre rue la France ka i Madagasikara no hitany azo amirenana izany famokarana izany izay efa fantany hatrany am-boalohany fa manana ireo arena kibony tany ireo ho iatrany Serge Zafmaova. Mitovy amin'ny toeran'ny filoha Amerikanina amin'ny Ukraine araka izany amin'izao ny toeran'ny Frantsay amin'ny Madagasikara mahakasika ity fitrandrahana ny terre Haiti raha no Maria ny Serge Zafmaova hatrany. Nansirana Evson eo amin'ny sariny Irina Rardera. Intelina merina ny fangatahany tokony ampidirana ao anatin'ny lahadinika ny fiara-miasa eo a Madagasikara sy la France ny faniriany firenena frantsay hitrandraka ny terre rare na ny minerai stratégique eto Madagasikara tao anatin'ny lahateny ny filoha frantsay Emmanuel Macron teny avloa ny 13 aprily lasa teo nandritra ny fitsidiham-panjakana nataony teny an-toerana. Monsieur le Président, nous souhaitons aller plus loin, c'est pourquoi nous participerons tout à l'heure à un forum économique. Ce sont les projets que nous poursuivons sur les minerais stratégiques, matériaux critiques et le développement de filières et de production sur votre sol. Bolana merina nanamafy ny fangatahana amin'ny fitrandrahana arena kibony tany eto Madagasikara io indray ny filohampirenena frantsay Emmanuel Macron tany avloa. Nous souhaitons aussi que ce qui a été préparé par nos ministres en matière de minerais critiques et de terres rares puisse abonder cette feuille de route. Et donc sur ces projets structurants, et je rajoute ce thème à dessein parce que nous avons la conviction que nous pouvons avoir un partenariat en matière de terres rares, de minerais stratégiques et nous pouvons développer des filières pour les valoriser. Natsitsiky ny filoha frantsay Emmanuel Macron indray avy eo ny faniriany la France amin'ny fitrandrahana arena kibony tany io rehefa nitafy sy nanao tatitra tamin'ireo fivondronany teratany frantsay miasa sy monina eto Madagasikara izy teny amin'ny résidence de France teny Ivandry ny andro ny alarobia 13 aprily alina. Le 6e axe, c'est sur les minerais stratégiques et les terres rares, nombreux ici, et nous voulons, avec le BRGM, aider à consolider une vraie souveraineté de la connaissance de ces capacités, mais avec beaucoup d'entre vous déjà et des capacités nouvelles, aider à les valoriser au maximum ici sur le sol national. Efa fantatry ny frantsay hatramin'izay ny fisian'io terre rare sy ny minerai stratégique eto Madagasikara io matoa natsitika ny filoha frantsay Emmanuel Macron fa ny BRGM izay efa manana ny atota-kevitra rehetra mikasika ny arena kibony tany ananany Madagasikara no nantsony hiara-iasa aminy hoy Serge Zafmaova. D'abord aloha le izy ny teny voalohany tsy au courant filoha gasy satria ny teny mihitsy ny filoha Macron ny filoha frantsay zany ny teny mihitsy hoe apiko ozy de napiny le terre rare napiny le minerai stratégique ary rehefa niona tamin'ny communauté française zay vao napiny hoe BRGM no ampanaoviny an'le izy. BRGM oa zay efa manana ny données rehetra mikasika ny géologie à Madagascar. Zany hoe efa fantatry zareo hatramin'izay zany ny fisian'ireo terre rare reo sy minerai stratégique eto Madagascar. Mitovy amin'ny takalo taken'ny filoha Amerikanina Donald Trump ho fanampinan'ny Ukraine amin'izao ihany koa io fitrandrahana terre rare ataon'ny filoha frantsay Emmanuel Macron amin'ny Madagasikara io hoy Serge Zafmaova. Madagascar zany ny heveriny satria efa voatataka any Niger. Tany izy naka uranium zay minerai stratégique tany zareo frantsay zany. Aty amintsika zany tany malemy mora anorenam-pangady de ny terre rare atsika zany sy minerai stratégique atsika ny tiany exploitena. Mitovy amin'ny position an'ny filoha Amerikanina amin'ny dossier Ukraine, ny position an'ny filoha frantsay amin'ny dossier terre rare sy minerai stratégique. Zany hoe samy manaporitra ny filoha Trump manaporitra l'Ukraine nanome azy ny terre rare sy minerai stratégique
Atikotsika poreto frantsay fihetsenifa ny filoha frantsay tamin'ny fangatahany ny trandraka ny terre rare eto Madagasikara io satria eto atoerana ihany no hanatanterahana ny fanondrinana ireo akory ireo araka ny fangatahany hoy Serge Zafimahova. Io zany le hoe la carotte et le bâton. Le bâton zany de hoe ameonay ny terre rare anareo, ameonay minerai stratégique anareo. Zay zany iny zany le azo iny. Bâton izy amin'ny teny frantsay. De la carotte na hoe carotte amin'ny teny gasy de hoe eto le izy no ahodina ho akora hoe le akora zany azo amin'ny terre rare sy ny minerai stratégique ahodina eto anaovana ny industrie stratégique ohatra hoe ny solaire sy ny karazany. Fa nafetra amin'ny frantsay oa de le hoe eto amintsika no ahodina le izy ho lasa produit fini. Ho marina avy eo so laigny io no avy ny teny an'izay. Hita nisy endrika tsindry nataon'ny filoha frantsay Emmanuel Macron ihany koa io resaka mahakasika ny fitrandrahana rena an-kibon'ny tany io hoy Serge Zafimahova. Ary le izy raha tadidinareo tsara tao anatin'le fivoriana nisy zavatra nahavariana satria ny filoham-pirenentsika laza hoe 5 zavatra nydiniana izy mirahalahy. Fa ao anatin'le fionana izy ny annonce ny filoha frantsay hoe napiny ny terre rare sy minerai stratégique. Zany hoe tamin'le resaka dinidiniky ny izy mirahalahy ny katina zany tsy nyresahany io. Fa rehefa taty amin'ny ao masom-bahoaka zay vao nyresahany le izy. Ny dikan'izay zany hoe nisy forme de pression tao. Tao anatin'ny tsy fahafantarana nanotapoana ihany araka izany filoham-pirenena malagasy satria na ny ministry ny arenan-kibon'ny tany aza tsy hita niaraka tamin'izy ireo tamin'ny fionana hoy hatrany Serge Zafimahova. Ohatra somary taitra izy satria prise au dépourvu. A preuve izy prise au dépourvu satria ministry minina tsy teo. Tsy anisan'le tany amin'ny sakafo ny tsy fantatro. Izy tsy naseho mihitsy ny sakafo. Fa tato amin'le fionana le voalohany tsy teo mihitsy ministry ny arenan-kibon'ny tany ka le izy ny dikan'izay prise au dépourvu mihitsy zany izy satria ministre ataoko hoe tsy misy importance ary ny tao. Ao am-Pasindava sy ao amin'ny nosy Isakaty any Nosy be moa no tena ahitana ity terre rare ity eto Madagasikara araka ny ambaran'ireo mpanao fikarohana. Fa tsy lahara-pahamehana ho an'i Madagasikara ny mahakasika ny nosy miparitaka na ny Îles Éparses ho ny filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron nandritra ny valandresaka nataony tamin'ireo mpanao gazety vahiny taorian'ny fitsidihana nataony teny amin'ny Akamaso Omaly. Mbola zava-dehibe noho ny Îles Éparses mantsy ny fanampiana ireo vahoaka mahantra eto Madagasikara hoy ity filoha frantsay ity amin'ny alalany fifampitiniana ao anatin'ny komisiona iombonana Frantsa Madagasikara noho izany no ahafahana mitady vahaolana mahakasika ireo nosy miparitaka ireo hoy hatrany ity filoha frantsay ity Tatrizary. Mbola zava-dehibe noho ny resaka nosy miparitaka na ny Îles Éparses ny fanampianan'i Madagasikara izay firenena manana vahoaka mahantra hatramin'ny 20% hoy ny filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron Omaly nandritra ny valandresaka nataony tamin'ny mpanao gazety vahiny niaraka tamin'ny teny amin'ny Akamaso Omaly Tolakandro. Et donc ces îles éparses, elles ne doivent absolument pas être un sujet de différent entre Madagascar et la France. On a tellement de défis. Aider un pays qui a 80% de sa population sous le seuil de pauvreté à réussir, c'est beaucoup plus important que revenir dans ces débats qui sont picrocolins. C'est d'avoir un partenaire qui l'aide à réussir ces vrais défis, qui sont plutôt celui de la sécurité alimentaire, de la réussite économique, de la sortie de la pauvreté, de la réussite éducative, et c'est ce qu'on fait. Madagascar n'aura jamais la souveraineté sur ces îles éparses. Mais est-ce que vous pensez que la priorité aujourd'hui des Madagascar, c'est d'avoir la souveraineté? C'est ce que Madagascar demande. Madagascar, certains le demandent, d'autres non, il y a des désaccords. Par contre, je crois que ce que demande Madagascar, c'est d'avoir un partenaire qui les respecte. Ce que fait la France avec cette commission mixte. Ny fitadiavana vahaolana miaraka ao anatin'ny fifampiresahana ireo komisiona iombonana Frantsa Madagascar araka izany no tokony atao hoy ity filoham-pirenena frantsay ity. Non, ce que nous avons décidé de faire avec le président Rajoel, c'est d'avoir cette commission mixte, ce qui était inédit, et de dire justement, il y a eu des avis internationaux, tout ça a été fait, on sait, et plutôt que de rester dans la confrontation de points de vue, eh bien nous allons nous concerter pour prendre les grandes décisions qui touchent les îles éparses. Et donc on a mis en place cette commission, elle s'est réunie, elle va d'ailleurs se réunir, nous en avons pris la décision ensemble le 30 juin prochain à Paris, et en quelque sorte, on la gère ensemble, en bonne intelligence.
Et c'est comme ça, je crois, qu'il faut faire. Et on a classé, on protège ensemble. La France s'engage pour mettre à disposition aussi sa flotte pour assurer cette protection, mais on décide ensemble de manière respectueuse. On se respecte et on discute. Ny telopolo jona 2024 avy izao any Frantsa moa no itoizany dinika eo amin'ny komisiona iombonana Frantsa Madagasikara andiniana mikasika ireo îles éparses ireo araka ny fampahafantarana efa nataony ireo filoham-pirenena nandritra ny valandresaka teny Avaloha taoriny ny fitsidiam-panjakana izay nataony filoha frantsay ny 13 aprily lasa teo. Famandraikiraiky ny malagasy ny filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron raha nilaza fa efa tamin'ny taona 2024 no miandrandra vahaolana maharitra sy matotra mahakasika ny îles éparses ny frantsay hoy Ertina Rasoamiaramanana mpandalina raharahan'pirenena androany nambarany mantsy fa efa tamin'ny taona 2024 ny filoha frantsay Emmanuel Macron no efa nilaza fa any la Frantsa sy ampompony la Frantsa ny nosy glorieuse izay notsidiany tamin'izany hoy hatrany Zaref mazava noho izany mamikitra ny îles éparses io ny filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron raha ny zava-misy nijerena hoy hatrany Ertina Rasoamiaramanana Nansirana Efson eo amin'ny sariny Irina Ardera. Efatra amin'ny taona 2024 no efa niandrandra vahaolana maharitra sy matotra mikasika andro nosy manodidina na ny îles éparses sy la France hoy Emmanuel Macron teny Avaloha. Monsieur le Président a rappelé que sur le sujet des îles éparses, nous avons décidé de tenir une réunion de la commission mixte franco-malgache pour ouvrir des perspectives communes de développement et de coopération le 30 juin prochain à Paris. Et je veux dire que depuis 2019, nous gérons avec pragmatisme ce sujet. Efa misy eo ampanaovinandro olona miaro ny tombontsoany la Frantsa ny ampitarazaka ny dingana amin'ny fitakinan'ny îles éparses toy ny fitsarany ady-hevitra tamin'ny fiaraha-mitantana nandritra ny fitondrany filoha Frantsa teo aloha François Hollande raha nambarany mpandalina raharaham-pirenena Ertina Rasoamiaramanana sady mitarika ny fikambanana Zaref F1 na ny fianarantsoa iray androany. Efa tamin'ny taona 2024 mantsy no nanao ny fitakinan'ny famerenana nosy malagasy io ny filoham-pirenena Andry Rajoelina raha nambarany. Tsy haiko na hoe mieritreritra malagasy veritadidy ny sasany fa iveriko hoe anisan'ny point tsara indrindra zao dia tamin'ny fitondran'Andriamatoa François Hollande dia tonga tamin'ny reny hoe co-gestion reny ny ady-hevitra fa izay mihitsy moa zany no mission ampanaovina an'ireo olona miaro ny tombontsoan'ny frantsay mba amoronana point d'achoppement dia mba ahafahana mampitarozaka an'ilay izy. Dia tamin'ny 2019 zany rehefa lany ny filoha repoblika ankehitriny dia ny fivoahana voalohany taona dia tany Paris. Ary tamin'izany no nanaovana kabary fa iverina Madagasikara alohany any amin'ny 20 jona 24 ny îles éparses tamin'izay fotoana izay. Tany moa izy dia tsy hita nakaiza ilay zavatra misy zany. Iverina fa mandraikiraiky ny malagasy araka izany ny filoham-pirenena frantsay satria efa tamin'ny taona 2024 no efa nanamafisany fa any la Frantsa ny îles éparses izay anaovana fitakina lava io hoy Zaref. Fa iverina fa atsika hoe mandraikiraiky ny malagasy na manao ironia amin'ny malagasy io filoham-pirenena frantsay Andriamatoa Emmanuel Macron satria zao ny zava-misy raha ny fampiresaka zany izy sy ny filoha malagasy tamin'ny volana mai 2019 octobre 2019 izy dia nakany amin'ny glorieuse ary dia niteny fa ici c'est la France, notre fierté, notre richesse. Tena mazava zany Frantsa eto izy reharehantsika ary ambopotsika sy arenatsika. Namikitra ny îles éparses ny filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron efa nanomboka tamin'izany fotoana nanaovany filoha malagasy ny fitakin'izany hoy Ertina Rasoamiaramanana. Tonga ny volana mai 6 juin 2020 dia nanao consultation publique zareo amin'ny amoronana io toerana io lasa hoe RNN na réserve naturelle nationale. Favorable tamin'izany ny vahoaka frantsay ka dia tonga zany ny 20 jona 2024 dia namoaka ny décret zareo laharana 2024 tsipika 437 tamin'ny 20 jona 2024 namaritra ny toerana io zany ho réserve naturelle nationale ao anatin'ilay faritra hoe tafo moa zany na hoe terre australe et antarctique française. Mazava zany fa namikitra amin'ny îles éparses ny fianjakana frantsay izay tariana Andriamatoa Macron. Nandritra ny valandresaka ny tanterahany filoham-pirenena rotonta ny 13 aprily teny amin'ny lapa-mpanjakana Avaloha no nilazany filoha frantsay Emmanuel Macron anio fikaroham-bahaolana mahakasika ny îles éparses io.
Fanampianarany Comore ny atao hoe diplomasia Madagasikara tamin'ny fitakina ireo nosy manodidina na ny Îles Éparses ho ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga mahagaga ary mahatalanjona ihany koa ny fahasahin'ny frantsay nandany fitakina ireo nosy ireo satria tsy anjaran'ny frantsay ny manapaka izay tiany malagasy anaovana ny Îles Éparses fa raha tokantrano ny malagasy ho ihany azo andriany anarivelo kely ny finoana amin'ny hitondrany Madagasikara hevitra amin'ny fiaonana atao amin'ny 3 jona any Paris andinihana ny famerenana ny Îles Éparses hoy azo andriany anarivelo nandritra ny valandresaka nataony tany mpanao gazety androany nanatrika izany Leonardo Andriamparana sy Irina Arardera. Efa tamin'ny fitondrany Amiral Didier Ratsiraka no nanomboka ny famerenana nosy malagasy ho an'ny Madagasikara ary samy nitaky avokoa ny fitondrana ny fandimy ho ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga ajo andriany anarivelo mahagaga sy mahatalanjona ihany koa ny fahasahin'ny filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron nanda ranonambarany tsy anjaran'ny frantsay ihany koa hoy ajo andriany anarivelo ny manapaka izay anaovan'ny malagasy ny Îles Éparses miditra amin'ny raharaha tokantrano malagasy noho izany ny frantsay ranonambarany. Tsy ndreko tsara famerenana ny nosy malagasy ho an'ny Madagasikara zany hoe zay nitapaky ny firenena mikambana restitution des îles malagasy zay ihany fanapakevitra ny firenena mikambana gaga ihany sy talanjona nahita ohatra fa mandatateraka ny frantsay ary miditra ihany ary amin'ny tokantrano malagasy satria tsy anjaran'ny frantsay mihitsy ny misafidy ny hoe mitovy hevitra sa tsy mitovy hevitra ny malagasy raha ny teny frantsay de question de principe mazava miverina amin'ny Madagasikara nosy malagasy de izay tiany malagasy anaovana azy eo tsy sy idiranizaniza akoatratsika malagasy ihany manapaka nataotsika inny io nataotsika ona nambarany ajo andriany anarivelo hatrany fa fahadisoana amin'ny diplomasia ny fanginana manoloana ireny teny nataon'ny filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron ireny momba ny Îles Éparses tapa fa tena fahadisoana lehibe teo amin'ny diplomasia malagasy ny fanginana zany hoe resy tanteraka ny diplomasia malagasy androany noho ny zavatra niseho reny satria manaiky zany fa zay tiany frantsay no arahana fa tsy misy tsony ny adevitra nambarany aza fanampianarin'ny Comore ny fiandrianam-pirenena ny malagasy nandritra ny COI satria izy ireo indray no nasany taky ny nosy Mayotte tamin'ny frantsay tsy vitan'ny fitondrana amin'izao fotoana zao raha zavatra hitatsika tamin'ny fandalovan'ny filoha frantsay teotiny fa de izy no nametraka ary izy zany manapaka zay tia nanaovana andreo nosy malagasy ireo tsy afaka miteny mihitsy mpitondra ankehitriny fa niady ho an'ny tombontsoan'ny Madagasikara raha resaka nosy malagasy ary tena voafitaka tanteraka ny malagasy amin'ireny fomba ireny ary tena diplomasia farany zay tena ambany no nentina naseho tamin'ireny fotoana ireny ary nampianarin'ny Comoriana araky ny volazantsika teo ny dikan'izany atao hoe fiandrianam-pirenentsika ary mampalahelo zany kely ny finoana fa hitondra hevitra i Madagasikara amin'ny fihaonana any Frantsa hoy ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga teto Madagasikara aza hoy izy tsy vitan'ny filoham-pirenena nitahaka ny nosy manodidina maika fa any an-tanin'olona tadiditsika tsara fa raha niverina ny nosy Chagos ho an'ny Mauritiana amatony eny ny diplomasia Mauritiana no niady an'izany amin'ny sehatra maro samihafa fa mba nahino ary vetsika efa niady an'izany ny diplomasia malagasy tamin'ny sehatra maro samihafa tsy vitan'ny filoha akory ary no nanitrikitrika an'izany teo amin'ny lampam-panjakana teo iavoloha ny hoe mila mamerina nio nosy io ary mila mametraka an'izany amin'ny Madagasikara ka raha tonga any ka tsy manan-kevitra raha ohatra ny fomba nitondrana azy androany sy ny fomba fihetsika rehetrarehetra nasiona indray fitsidiana nataon'ny filoha frantsay taty dia kely ny finoko no hoe ahita voka-tsoatsika any an-tanin'olona eto amin'ny tanintsika ary tsika tsy mahita olazaina tiany olazaintsika any an-tanin'olona nanamarika moa ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga nandritra ny valandresaka nataony tamin'ny mpanao gazety fa mila miomana antaonany maro i Madagasikara amin'ny famerenana ny Îles Éparses tahaka nataon'ireo ndrosy hafa
Mbola manodidina izay vaovao izay hatrany tafapita amin'ny fitondrana frantsay avokoa ny etaetan'ny mpanohitra eto Madagasikara nandritra ny fihaonana manokana ny 13 aprila lasa teo raha ny nambarany Jean-Jacques Rabenirin androany. Isan'ny nanaovana tatitra tao anatin'io fihaonana io ny mikasika ny fanampiana arabola ataon'ny la Frantsa eto Madagasikara. Ito nefa izay avoaka ny rampitso hoy Jean-Jacques Rabenirin isan'ny nanatrika io fihaonana io araka ny nambarany Tozy Rabefaritra eo amin'ny isan'ny Ezekia Irmalala. Ny alarobia 13 aprila ariva teo teny amin'ny résidence de France teny Ivandry no nanatanterahana ny fihaonana teo amin'ireo lehibe ny antoko sy mpitarika antoko eo anivy ny fanoherana sy ny solitena ny filoham-pirenena frantsay izay nanatanteraka fitsidiham-panjakana teto Madagasikara araka ny fampiantsoana izay nataon'ny filoham-pirenena frantsay raha ny nambarany solombam-bahoaka Jean-Jacques Rabenirin androany. Tsy zavatra fenina moa zany fa nisy zany fampiantsoana nataondry zareo reo olona niaraka tamin'ny délégation filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron teto Madagasikara anisany nanatrika ny tenako ny solitena ny présidence teny Randrena Solinaika amin'ny anarany Firesakina. Isan'ny nampitain'ny mpanohitra tao anatin'io fihaonan'io ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ny mpitondra malagasy amin'izao hoy Jean-Jacques Rabenirin. Zavatra niresanay dia tsotra. Voalohany indrindra raha ny fomba fahitavanay malagasy azy izahay amin'izao zavatra misy eto Madagasikara zao dia nareo frantsay anisan'ny tompon'andraikitra satria hitanareo ny tsy fanajana ny démocratie eto Madagasikara, ny tsy fanajana ireo droits fondamentaux rehetra, ny tsy fanajana ny eny fanahy ny parlementaire hanao ny asa ny ara zay voafaritry ny lalam-panorenana sy ny règlement intérieur dia tsy azo ekeny zany fantatrareo tsara zany nefa tsy misy na dia teny raim-bava no lazain'ny Macron mikasika an'izay zavatra zay teto Madagasikara. Noho izany dia mihevitra izay fa ianareo zany dia micautionner an'ireo zavatra rehetra tsy manaraka ny lalàna. Novakina mpantsirana tao anatin'ny fihaonana teny Ivandry ihany koa hoy ity solombam-bahoaka ity ny fanampiana arabola omen'ny la France izay tsy miampaka akory eo amin'ny vahoaka malagasy. Laza koa ny tenako indrindra hoe ianareo milaza fa betsaka ny fanampiana azon'ny Madagasikara amin'ny alalana FD sy ny sisa na coopération bilatérale zany na multilatérale. Vola amina millions de dollars, amina milliards de dollars d'euros. Nefa nia ianareo mahita makay zareo vola reo satria ny zavatra misy eto dia tapitapena nareo lalana rehefa ho tonga ianareo fa tsy ireo mihitsy ny zava-misy eto ary mbola ny eto Antananarivo reo fa raha vao miala kely ianareo na Antananarivo na vao miala kely 10 km dia fa tsy otran'izay ny zava-misy ka makay maninona ianareo tsy mba manontany hoe nakay zareo vola. Ny ampitso no ilazany vokatry ny fihaonana hoy hatrany Jean-Jacques Rabenirin. Fapaka tsy tafapaka moa ny rapitso no ilazan'izay ary anisan'ny zavatra nolazainay koa dia hoe io moa tsika mahita izay avoaka ny rapitso. Tsy nahitana teny ihany koa i la France hatreto mikasika ny tsy fanajan'ny filoham-pirenena ny Sonino sy niavana tamin'ny taona 2024 mikasika ireny krizy politika teto Madagasikara ireny. Fifanarahana nataon'ny Madagasikara sy ny fianakaviam-be iraisam-pirenena mantsy ireny Soni izay natao ireny hoy Jean-Jacques Rabenirin ary manana teny omena mikasika ireny ny fianakaviam-be iraisam-pirenena kanefa tsy mbola nanao izany la France hatreto hoy ihany ity solombam-bahoaka ity. Tao anatin'ny fahanginana moa na discrétion no nanaovana ity fihaonana teo amin'ny mpanohitra eto Madagasikara sy ny solitena ny Quai d'Orsay ity ho hatrany ireo avy amin'ny mpanohitra.